Zavatra tiasika ho resahana androany zany dia ny anaovana ny jeritodika ny sehatry ny lavanila eto Madagasikara. Fantatsika fa tamin'ny 2010 ny volana septembre no nisokatra ny tsenam-barotra iraisam-pirenena na ny campagne de vanille zany 2020-2021 izay nahafahan'ireo mpanondrana lavanila antsika nanondrana any amin'ny tsena iraisam-pirenena. Tsara zany ny manome antsika n'izay jeritodika kely zay androany hoe nanahoana tokoa moa zany ny fizotran'izay fisokafan'ny tsena zay. Raha vao nisokatra ny tsena ny 2010 septembre dia efa hita fa nisy tokoa ny fanondranana satria ny tsena iraisam-pirenena dia mitady ary mbola hitady ny lavanila malagasy ka tsy tokony mihitsy zany izy izay fitenenana hoe ho sarotra ny tsena lavanila sa nahoana. Statistika azontsika zany amin'izao fotoana zao dia eo amin'ny 510 sy 500 tonne na lavanila no naondrantsika hatramin'ny 510 ny volana septembre. Fantatsika fa ny campagne ny lavanila dia eo amin'ny 10 volana eo tsika no afaka manondrana ny lavanila ary misy fiatoana kely izy io rehefa tapitra izay campagne izay ahafahantsika zany manomana indray ny campagne manaraka. Ka ny 510 septembre 2020 zany hoe 2 volana zany zay tsika no nanokatra ny tsena iraisam-pirenena. Ny statistika nanantsika amin'izao fotoana dia 510 sy 500 tonnes 515 tonnes de vanille exporté. Goavana be zany atotanisa zany raha oharitsika amin'ny taona isan'andro mahazatra atsika zany dia tafiditra tanteraka tsika ao amin'ny azo atao hoe normal de consommation na ny tena hoe ny fanafarana sy fanondranana n'izay lavanila zay raha comparentsika zany amin'ny même période isa-taona. Tamin'ity arantsika zany mbola vao 2 volana atsika zao no manao an'izay jeritodika zay dia efa nahitana zany hoe efa plus 300 mahery ny objectif atsika annuel no efa miondrana zany amin'izao fotoana zao. Tsara ny manamarika an'izay satria maro tokoa ny serasera indraindray manimba ny tsenantsika ary tsara foana ny mametraka hoe tsisy afa-tsy ny statistika no ahafahantsika miteny amin'izao fotoana zao na marinanay eto ministera tsena lavanila atsika na dia eo ny covid eo ny fahasairanana eo amin'ny sehatry ny ara-logistika eo amin'ny fanondranana dia tena mitohy tanteraka ary mirindra tanteraka ny fanondranana ny lavanila ny Madagasikara. Raha iverenantsika izay atao hoe mitotanisa izay dia ny faritra nahitana ny fanondranana aloha zany hatreto dia ny Sava. Zany ngamba tsy ataontsika mahagaga satria ny faritra Sava no misy ny 80% 80 isanjato ny vanille ahondrantsika isa-taona. Ka ny faritra Sava zany tao anatin'izay le 510 sy 500 tonnes nahondrantsika zay dia ny 4 isanjato dia avy any amin'ny faritra Sava no nivoa lavanila. Izay no itenenantsika hoe raha misy miteny fa tsy misy mpividy lavanila any amin'ny faritra Sava dia tsy marina zany tompoko. Ny antotanisa dia efa hitantsika ao anatin'izay. Tsara ihany koa ao anatin'izay fanondranan'izay ihany koa mba fantaritsika hoe misy cycle ny exportation io. Amin'izao zany tsika ouverture na marché dia misy izay fanondranana izay fa ny tena goavana indrindra indraindray na ary isa-taona moa izay foana ny fipetraky ny fanondranana lavanila ny volana mars sy avril ao koa ny tena misy an'ilay hoe achat goavana be zany satria ny mpanodina ny lavanila zany any amin'ny tsena any amin'ny industrie iraisam-pirenena dia mikarakara an'izany ho an'ny saison amin'ny été ho an'ny fotoana zany ahafahana manjifa ny ahafahany mpanjifa misy konkoa an'izay lavanila zay. Aiza moa tsika nanondrana lavanila zany nandritra an'izay 2 volana zay marina hoe nisy ny fikatonan-tsena ny maro samihafa nefa rehefa jerena ihany koa ny statistika isaky ny firenena 320 ny firenena nanondranantsika. Isa-taona atsika manondrana eo amin'ny firenena 120 eo ny anondranantsika ny lavanila zany hoe le 320 efa nanafatra ny lavanila malagasy amin'izao fotoana zany efa le tena mpanafatra ny lavanila atsika mahazatra ihany. Tsika ao anatin'ny fotoana amin'izao fotoana hijerena ihany koa tsenam-barotra vaovao satria raha ty statistika ty zao mijerentsika amin'ny totalin'isa isanjato zany ny Europe
any amin'ny faritra vondrona Europeanina zany dia efa mihoatra ny 10 isanjaton'izay antotanisa zay dia miondrana ao anatin'ny tsena ny vondrona Europeanina. Manarakaraka azy eo ny États-Unis izay fantatsika ihany koa fa anisan'ny mpanafatra ny lavanila malagasy ny antotanisa dia eo amin'ny 14.22% io zao naondratsika ny tsena amerikana. Ny tsena kanadiana manaraka an'izay 2.9 isanjato. Ohatran'izany ny antotanisa ananantsika zany ary io efa fanamby napetraka eto ministera ny anarahana ny exportation atsika amin'ny filière maro samihafa zany hoe firy ny aondrana isa-taona ahafahana mijery ny firindran'izay ihany koa eny amin'ny tsena. Inona ny tianambara ao anatin'izay dia ny famerenana foana hoe anjarantsika malagasy Madagasikara leader mondial amin'ny sehatra ny lavanila sangany era-tany amin'ny resaka lavanila tsika na ny kalitao na ny abetsahan'ny lavanila ondrana eo amin'ny tsena dia mbola mitana tanteraka atsika n'izay leader mondial atsika zay amin'ny sehatra ny lavanila. Ary ny tsena na dia eo ary ny ahiahy ny olona hoe ny Covid-19 mety hisy impact ny amin'ny consommation na lavanila dia tsisy impact azo atao hoe goavana be na ahiahina tsy ahafahantsika hanondrana ny tanjotsika amin'ity taom-pamokarana ity izay mitotanisa eo amin'ny eritreretintsika zany 1500 tonnes eo ny ahondrana amin'ity campagne ity. Ary araka ny teneniko anareo teo hoe efa tafiditra saditsika efa 300 isanjato mahery ny voaondrana ao anatin'izay. Ny zatra tianay ambara manaraka dia nametraka atsika ny Conseil national lavanila tadidinareo ngamba ny nametrahana an'izay tamin'ny volana Mai nisy ny arrêté interministériel ministère anakifolo ny tafiditra ao anatin'izay fandrindrana ny lavanila zay tamin'ny ny antonasana ny travaux nataon'ny CNV voalohany dia ny karakara ny fanombohan'ny campagne tadidinareo tsika nijery ny date nametraka ny prix de référence teo amin'ny tsena raisam-pirenena nijery ihany koa ny famoahana ny agrément calendrier rehetrarehetra zay ny antonasany voalohany nataon'ny CNV. Ny travaux ataonay zany zao ao anatin'izay Conseil national ny lavanila zay dia misy anakefatra lehibe. Eo aloha voalohany indrindra ny antsoina hoe sécurisation ny lavanila. Manaraka an'izay fijerentsika ny kalitao ny norme rehetrarehetra koa zay tokony ho fantarina ao anatin'izany lavanila zany. Manaraka an'izay le ataontsika hoe intelligence de marché na ny fahaizantsika ihany koa manantona ny tsena fa tsy hoe miandry ny tsena ho avy etỳ amintsika. Ny fahaefatra dia andrindra tanteraka n'izay texte sy réglementation ao amin'ny filière lavanila zay.